Andre matoa aza manjaka. Salama tompoko. Miarahaba tompoko. Petrapetra. Salama tompoko. Salama Arsia. Mazoto toerana. Salama tompoko. Eny ary fa hiditra amin'ny voto atin-dresaka isika. Za no hianja no mentso. Za kosa no irindra. Kaloha. Eny tompoko. Andany andro amin'izay izy ve nareo? Fa raha ilay olona nazava ny tonga dia miteny. Zay no nazava azy. Fa maninona nareo na nazava nefa resaka famatsembola no resahana? Tsy azoko mihitsy. Satria izay rovaviny nanomana azy. Ka tsy misy rarahiko na nanomana nareo na naninony. Ny zavatra tokony nataonareo zao dia mitondra zava-pisotro sotroina eto. Dia mipetraka ery amin'ny sisiny ery. Miandry hiantsona nareo indray. Sady ny anjara andraikitry ny vehivavy koa anie tokony any tokantrano hoe aninona tianareo. Sehatra ho an'ny lehilahy aty. Ataoko fa mazava angamba izay. Zafady tompoko. Tsy misy tinga. Fady ny kely hoe iza ny tonga eto zao. Iza nanangana an'izao rehetrarehetra zao. Iza ny tompony ty orinasa ity tsy lehilahy. Dia nareo vehivavy mba mahavita inona. Izay lehilahy ny tokony fampiresaka eto. Mazava. Aleo ary aloha zay voaka kely anda aminazy fetifety e. Zay. Vola soa. Orikely ny soroka aloha. Eny tompoko. Fa maninona raha hovaina amin'ny fotoana hafa ilay fivoriana dia alamina tsara aloha e. Tsy mety fa tonga dia mijanona. Tsy misy mifanaraka amin'ny olo ohatrany mihitsiny. Tsy naika an'izany ny deba fa volana io. Na Ndratso aloha fa mahita hevitra e. Allô Tale? Oui, anja efa andalana zao. Fa misy inona nga? Nilona aminay tsy misy fa le olona iara-iasany tsy mety eo anay satria hoe vehivavy hono izay. Inona moa ny idirako amin'izany? Eno tsara. Mila resena lahatra aja manjaka hoe ny orinasantsika ny safidy tsara indrindra raha hanao famatsim-bola. Dia ilaiko vitsy izay aloha ny atongavako any. Raha tsy santsika dia fahita. Mazava angamba izay. Allô? Dia ahoana zany ny atao le? Tsisy raha manjary mihitsy. Milamina aloha ranganareo fa mahita hevitra. Zany hoe ao anatin'ny efa-bolantsika. Zany hoe anaty efa-bolantsika dia ny vokatra ny resahany. Efa manantena ny fiverenana ny vokatra 800 isan-jato. Manaraka izany sy ao anatin'izany moa dia Ary mifanandrana amintsika. Izavy dia manao ahoana? Box show. Esfil koa nefa. Ie zay. Box esfil. Ie, ireo ihany manaraka antsika nefa ny fiodon'ny vokatra tsy mitovy amin'ny endrehetra. Satria na ny qualité na ny marketing ny antsika dia hisarika hatrany. Ny zareo ary tsy ohatry mbola mijanona amin'ny teo aloha. Tsika dia fantatra loatra amin'ny zava-baovao vokarina ka mora ny hisarika amin'ny olona fanjifana ary mety hitombo ny mpanjifa. Ataoko fa azo idirana izany ary azo antoka. Sady tsy misy atahorana. Bon, vonina anao famatsiana. Tena tsara ilay foto-kevitra ka. Ino kosa angamba fa alamina tsara izy tao e? Hitanareo fa rehefa lehilahy no mitondra azy dia vetivety dia vita ny asa sady mahavita zavatra tsara. Ary hafa mihitsy ny lehilahy eo amin'ny sehatra goavana. Sa tsy izany? Ary aiza ny talehanareo? Efa andalana izy ka. Tenena izy hoe aingana fa arakaraka ny anasonavana ny kotra aingana no mpandeha ny asa meloha. Sa ahoana? Mandehana live ny taratasika anaty fiara. Tale, vitanay ny asa. Efa haingo fa voatsara zany ka. Ary aiza daholo ny ekipa? Andre Matoa Tale? Iza zany niketrika anazy dia iza ny mendrika menakadoha? Zay mirahalahy, Andre Matoa Tale, miarahaba anao. Fa ino ty ataonareo? Mety azonao hoe tsy mora nandresy lahatra azy ireo fa vitana ihany nefa. Finona ny tianareo atongavana? Nandresy lahatra azy ireo mpifaninana maro ka tapa-kevitra izy avy eo. Tsy marina kosa zany Tale a.
zareo roa mialina sady mikorotatsaina satria izay koa ilay vehivavy fa ina mahazo anareo e zay rovavy nanao an'io Ianja efa haiko hoe niasa nareo fa izy roalahy no tena niketrika azy zay nanao an'io nareo ne mety ray andro manao an'io dia rapitsy dia efa congé de maternité mila olona eo foana afaka anao ny asa inona no tianao tenenina koa tsy izany ny fiainana sy ny zavatra isy azafady tale miandry antsika amin'ny mpamatsy inoka angamba fa sinisina nataontsika dia vita e zay mihitsy sisa fa fanontaniana farany hoe ampy kosa angamy zay e ampy ianja sy rindra mingavy anareo mba hivoaka tokony hivoaka ve zay ianao olona tsisy fo sady tsisy eritreritra satria zay vehivavy dia tsy niavinareo dia eritreretinareo anaraka zay baiko sy teninareo aoka zava hoe tsy a ampy kosa angamy zay e ary anay itetika azy io fa tsisy tenareo raha tsy zay rovavy ary ianao tsy miteny io sa hitanao hoe mety zany dialaka tsy indrindra toko fa somary misy crise kely izy ireo dia roa izareo zany inona maninona olona tsy mahafety anao ohatr'izao ve nitazominareo zao kosa nanimba ny endriky ny orinasa dia roay sady zany nizy ity ianja sy rindra tsy afaka nitazona anareo ianiary misaotra indrindra Ianja sy rindra miferena kely aloha misaotra anao laza hitanao fa zay dia vita anisan'ny tena tsara kosiny tsy azoko le resahanareo azafady eno tsara fa azavaiko kely za no volasoa aja manjaka PDG an'ny Young Generation volasoa aja manjaka dia iza zany le ty laza feno herve mpiara-miasa amiko akaiky indrindra sady mpanolo-tsaina manokana indraindray ary izy milatsaka antsehatra mihitsy mandray ny andraikitra rehetra ary mendrika ao anisan'le taletina masika reny izany hoe teatra fotsiny izany reny azo lazaina izany hoe fitsapana mbola betsaka manko ny orinasa manao tsinitsina vehivavy toy izany tsy anatrano tsinatsiny tsy aty ampiasana kanefa manana ny maha izy azy ny vehivavy malagasy tsirairay tsy ekeko ny fanambaniana vehivavy noho izany tsy manaiky izany aho ao amin'ny orinasako indraindray dia mila jerena ny tahanatiny fa tsy mitsara ivelany fotsiny noho izany andriamatoa njaka ny rina dia ho laviko ny aray asa aminao mba miangavy re tompo vao avy mividy fiara ho an'le vadiko a andriamatoa njaka tsy hoe ho laviko fotsiny anie ny aray asa aminao dia izay e fa ho ataoko fantatry ny eto ny toerana hatrany ivelany koa ny araha tsy ny fitondran-tena ataonao amin'ny orinasa indrindra manoloanareo vehivavy izay miara-miasa aminao azafady raha matoa aja manjaka dia ahoana hitantanana an'le tetikasa ianao tsara hoe zany namolavolana azy ie zay no namolavola sy nizara azy taminareo ary tsy avelanay amin'izao io fa horasanay ny andraikitra oka aloha ekeko hoe nomeny anja sy rindranareo ny fizarana azy aminay kanefa dia disinareo milaza hoe anareo le tetikasa mialatsiny fa tsy misy toerana ho anareo amin'ny orinasako izany hoe mirarisoa anareo telo za amin'ny fanafotana ny orinasanareo misaotra indrindra miomana ary nareo vavy tsy azoko iomana amin'inona tsy mety aminareo ve raha miaraka aminay nareo anao nyty tetikasy ity